nosoratan'ny Entsora Manamahefa. Ireo anomenany Tantara, Landvola, Michel Arandriambelson, Ony Saturne, Antrara Solonjatovo, Taina Rafonson, ary Tanjona Rasafindrakoto. Nandray feo sy nanatontosi, Taina Rafonson. Michela? Mamy, fa inona ataonao ato? Sa nanaraka ianao? Ie, tsy sarotiny venao raha manaraka anao etsapite tsy mantsy izay no mipetraka e. Gaga raha mahita anao nitsofoka tato kanefa ty boaty ty mbola tsy nisokatra akory. Adeonao inona moa fidirako ato e? Fa ianao miditra ato izao mahagagako. Fa ahoana? Malaza mpivavaka ianao ry mamy a. Ka inona moa ny antony nidiranao ato ka? Maninona raha malaza mpivavaka? Tsy afaka hiditra amin'ny taony mihitsy ve? Ie, toerana ho an'ny olona prevy ny ato e. Mpanala sorisory sy avisanana mandritra ny tontolo androny. Itoerany ditra sy ny resapady rehetra io e. Michela, misy antony ama to miditra ato? Dia misy idirako ary ve zany antony izany e? Angamba. Angamba hoana? Michela, misy olona resahanao ve? Iza moa tsy maniry an'izany ry mamy a. Sady tena mila resaka amin'olona e. Tsy mba misy miaino ana ny raiko na ny reniko. Marina e, na ny ankizy any ampianarana koa re tsisy e. Tsisy. Tsy te ho velona intsony ary mamy a. Michela, fa nahoana tsy te ho velona intsony? Vonina ihaino ary ve mamy? Ina re? Na dia araina eto ary ve ny andro? Na dia mbola hariva koa aza ny andro. Aza mbo mivazivazy eo moa ry mamy ka? Tsy hainao mihitsy ny no liana amin'ny fiainako e. Fa maninona ianao ry Michela no tena izany? Hitanao? Le mpiara-mianatra amintsika iny. Izy izany? Le malaza mpivavaka be ohatra anao iny e, eva e. Ay, maninona izy? Efa saika nitaperiko mihitsy ny ainy. Fa nahoana? Isaka mihaona amiko izy dia hitoetrako sy ny fomba fitafiko foana no kianiny. Izao mantsy ny teneniny aka tena nahasositra mihitsy e. Michela, andrasikely ane e? Inona dia davanao anahy e? Misy fotoana izay ny ampiangonanay. Dia ahoana? Dia manasa anao a? Za tsy afaka makany kia. Michela, hitanao, misy fotoam-bavaka izay ao aminay hanafahana izay voafatotra ohatranao e. Za nga voafatotra amindry rehefa. Tsy voafatotra ve anao dia anao fitafy ohatr'izao? Maninona anao indray ny fitafiko? Aiza, misy olona manao fitafiana mainty foana. Hatrany atapon-doka hatrany am-paladia. Dia maninona? Maso feno loko mainty, ny kavina mainty, ny akanjo mainty, ny table sisa nafa loko. Dia mampaninona anao nefa izany? Ohatra mahita sary hafa mahita anao e. Sary hafa ahoana koa e? Dia voloko. Dia volo izany ny fiheveranao anahy? Ka izany no mahatonga na hiteny hoe tokony hafahana ianao. Tsy
tsy rarahako koa na ho teneninao dia volo misy tandroka sy lava rambo ary ahy e. Sady inona moa no olanao amin'izao fitafiko izao e? Mahazo aina ve ianao amin'izao e? Mahazo aina be mihitsy ahy e. Tsy normal ianao raha zanaka. Fa ty evaty ve mitadaka vao hiala eto anatrehako eto e? Ka za tsy te hiala eto raha tsy manaiky araka amiko ianao amin'ny sabotsy e. Za tsy andeha. Mazava. Ianao ne ho afaka amin'izao zavatra mahazo anao izao e. Fa inona mahazo ahy e? Manan'olana ianao e. Satria jereo anie ireny zavatra vitanao ireny e. Leobe mihaino anao e. Tsy mahay afa-tsy mitsikera foana. Zaho e, Jesosy anie no te hanafaka anao e. Izany Jesosy izany ve no mitsikera amin'ny fiainako e? Tsy te hahitanao manao an'izao adalana be izao izy e. Adalana? Ie, ireny zavatra nataonao tao amin'ny toalety ireny. Ireny fanompana variraraka ireny. Ary izany Jesosy lazainao izany anie ka tsy mahay afa-tsy mitana isan'ny adalako e. Ka tsy maintsy mibebaka ny amin'ny adalanao ianao raha tsy izany dia ho any amin'ny elo e. Efa henoko ihany ny mahakasika an'izany elo izany fa efa iainako isan'andro ny afo be. Dia tianao izany no any amin'ny elo? Raha tsy bebako izany ireo zavatra tsy rehetra vitako dia hoany aho. Za mihitsy. Ahoana moa ny ahafantarako hoe reto avy ny zavatra tokony bebako ary? Ny fanahy masina ange nampiaiko ianao amin'ny fahotany e. Ohatran'ny sarotra be izany lalana toronao azany ka. Fa ahoana e? Tsy maintsy manontany an'izany fanahy masina izany ve vao afaka makao amin'izany Jesosy teneninao izany sa? Aleo ohatr'izao ihany ka. Enao anie raha maty amin'izao tonga dia mitaty anao ny elo e. Aleoko izany tatazany ihany rehefa maty ahy e. Na dia afaka 2 minitra aza, tsy rarahako. Dia tsy matahotra ny ho faty anga izany ianao? Tsy efa miomana ny ho faty foana ve za amin'izao fitafiko tsy tianao izao e. Lasa fa ohatran'ny lany andro fotsiny amin'ny miaino rediredina dalaka. Michela, tandreminy ataonao fa mbola ho tsara aina anie ianao e. Iza no hitsara eo e? Efa vita vaksina amin'izay fitsaratsarana e. Michela mankafy ardaroka? Ie, reno mozika tena tiako sady tena kafiziko indrindra ary mamy a. Zany? Fa inona no antony? Ilay efa niteneniko anao teo e. Tsy te hiaina tsony aho ahy e. Satria be loatra ny tsindry azo lena sy ny fanososena ahy e. Iza ny tsy tianao ry Michela? Ny olona rehetra ary mamy a. Zany ka zaza tsy niriny e. Aiza koa misy an'izany zaza tsy nirina izany? Zako, Michel no efa narana ny eritreretin'ireo ray aman-dreniko anie. Satria naniry zazalahy zareo. Nefa moa mbola vavy ihany e. Tia mivavy mantsy izay e. Zany farany. Ilay sage femme no nanova ny anarako hoe Michela. Vao hita ny dadanay hoe vavy aho dia lasa izy. Na mamanay aza tsy nety nandray ahy e. Raha tsy elaela izy tsy nandray ahy moa izany e. Raha koa izany. Tena mila esorina anatin'ny fisainantsika malagasy mihitsy ilay fomba fiteny hoe naniry zaza ka terada. Ka efa vavy be efatra ve hono dia mbola ampiana vavy iray ihany. Tena tsy tia ny dadanay ahy e. Tadidiko hatramin'izao ilay indray taona izay 10 taona tamin'izay.
efa nivitianany ny akanjo krismasy ve sa ny ankizy rehetra efa nivitiana mamany akanjo voaly le lafo be reny daholo efa misy aho e sa very niny hoe asiako anao hoe ty Wai, tsara be sady le loko tena tiako be misy ohatriny tondroneny efatra arivo sy roa alina iny mahasosotra mahita anao misavorivory amin'ireny akanjo mora sy tsotra loatra ireny nefa ne ianao mba zanaka mpiandry sy dekolina ihany ny zanaky ny olona mampiteratera amin'ny fananany daholo io volonao fo kely io zao tokony asiana fandiniana ka ny voloko tsy natapahany dada foana tokony lehilahy hono aho fa tsy vehivavy izany onoa inona ny ao anatin'iny sase fotsifotsy iny akanjo vidineny ho ahy iny anaovako amin'ny krismasy ao hoe jereko ty tsara be oralisy a fa manina izy noho ny vidiananao an'itony akanjo mba fitony ka tsy vehivavy ary ve io zazy io aminao e efa nitondra akanjo a io za tsy tian'io le vidineny amitiako ay ndraso ary aiza moa le briquet teo Robera fataonao inona iny akanjo vidiko lafo be iny tata odorako ty tsy mila mahita ny zazy io a manao antony akanjo fotsifotsy tony Robera eto aty re iny averiko rehefa tsy mety aminao e tsy mila nyty miverina any a potika ny anaran'ity androany matiko ianao nadoranao marina io a zay mama solonao volako ny vidianako an'io aingana tsy olana amiko ny mamerina an'izay vola kelinao e Andriamanitra tena nidoran'le rangahan-dozy ty mihitsy le akanjo maty efatra arivo sy roa alina ako ty zaza raha tsy vita an'ity ihany na tonga an'izao afianao aty ahoana neny fa maninona ny jerenao ohatry izao manomboka izao ry kala raha tsy vita an'ity a tsy mahazo gote intsony ianao fa maninona kosa ry neny a ka fisinao ihany mahatonga andrainao nanao an'izao e izao sisany nefa rano ny volako lavenona tsy manome gote anao tsony aho solon'ny volako manomboka izao fa maninona ny tsy tiany dady ka ianao vehivavy io mihitsy ny tsy tiany e fa nga zany teo vehivavy hatramin'izay misianao dia lasa nikorotana ny fiainany amenakavy tsy azoko izany tenineny izany za ve no antony fisian'ny fikorotanana atao trano ato izany no tianao teny inona ie raha mba lamatsy ianao a dia tsy nanalavitra na ohatran'izao mihitsy Robera nanomboka teo a dia lasa saina fona ny amin'ny fiainako e tsy tiako tsony ny akanjo mba avikely fa naleko nanao akanjon-dehilahy fidiny ho avy ery mamo fisiko a mahavehivavy avy e fidiny ho ahy e tsy anjarantsika olombelona ny fidin'ny izay mahalahy na mahavavy ry miselahy tsy haiko tsona ry mamy a tsy misy afatr'Andriamanitra ihany no mifehan'izany e maninona ary ny ray aman-dreniko ny tsy manaiky an'izany e kanefa neny mba mpiandry ihany dada indray dekonina ao am-piangonana tsy olona mahafantatra an'Andriamanitra angary zareo e sa tsy haiko hoe mivavaka be any ery zareo e kanefa tsy tia izanany aleo no ny mahita maty toy izay mandany ny volany fotsiny any e kanefa zaza tsy niriny akory zany efa namandrina namony tena ihany ary mamy zany very miselahy dia naona ny tsy maty tsy haiko hoe tsy anjara angamba le ho faty fa ngasy tadidinao tamin'izay le nalaza be hoe niditra hôpitaly iny
tamin'ny iny ve ianao no namono tena Ie, fangamo hoe tsy narary tapika ianao sady efa saika tsy avitra mihitsy a nandrapaka paracetamol le rano tanana e. Leo mena e. Zany efa lazaiko zany. Fa mbola zao hitanao zao ihany. mbola tian'Andriamanitra ny velona ianao ahita amin'ny famonjeny ry Michela. Inona moa no idiran'Andriamanitra amin'ny fiainako ry mamy a? Ny fiainantsika ny ry Michela tsy misy dikany raha tsy eo Andriamanitra. Andriamanitra mifantatro fa mamorona ny olombelona. Izy koa zany no mahatonga ho vavy. Eno izy daholo mifehy ny zavatra rehetra, ny fotoana terahana sy ny hafatesany. Dia maninona ary any te ho faty e? Tsy mamy amiko tsony ny miaina satria ny olona tsy misy tia daholy. Ny olona nga mahay mity izany ry Michela raha tsy nandray ilay tena fitiavana izy. Eny e, efa mba nisy tia ihany indray andro izay fa aleo any e, tantara nandratra fo fotsiny. Mba tantara moa e? Avelao aho any izany ka sady efa manomboka miditra ny olona ka. Enao koa ty dia nifokisako resaka fotsiny teto ka ato koa dia tsy misy ranom-boankazo fa dia zava-pisotro misy alikaola daholo ne e. Tsy maninona izany fa andao ary aloha ianao ateriko amin'izay. Aterinao aiza? Any aminareo faizandray. Za tsy ho diandry mamy a. Zany efa saika maty ny dadanay maly. Zany fa nahoana? Andao aloha sika ho any ivelany any dia antohizana ary ny resaka e. Any ivelany aiza ary? Efa mivalo alina anie izao ry Michela e? Dia tsy hody marina ve izany ianao? Tsy hody ihany aho mantsy anao. Dia ho aiza izany ianao izao? Etsy ampitetsy moa nareo mipetraka. Ie. Avelao aloha ilafika any aminareo ary. Michela, ianao anie vehivavy. Dia maninona ary mamy a? Tsy mety amiko mampiditra anao ao ka anana olana amin'ny ray aman-dreny koa. Teneny fotsiny hoe ndroany raina izy dia zaiko. Ndao ary. Misaotra betsaka ary mamy a. Tena zava-dehibe ny nataonao anahy. Eny, mety aminao io fandriana io? Ie, mety be ka. Fandriana an'ilay zokinay manko io. Efitranony izany ato. Ie, fa lasa nanambady izy. Hey, everiko fa efa maty. Matahotra avy ianao raha toka efa maty izy. Sao dia tsy tiany raha matory ato ako ka anangatra eo izy. Tsy misy olona maty manangatra izany ry Michela. Hita fa izany no marina e. Efa hoe tsy misy maty ho toy izany. Ny fanaratsiny mody maka endrika olona iray amin'izay ohatrany hoe tena misy ny angatra. Ianao izany tena mpandalina baiboly be mihitsy. Ie, mamy mihoatra noho ny tantely ny tenin'Andriamanitra. Za dia tsy tia andalina be an'io fivavahana io mihitsy ry mamy a. Fa maninona? Ny reniko mpiandry mantsy anao. Ny raiko dia konina. Kanefa tsy hita mihitsy izay mahampivavaka azy. Kizitina sy mankahala olona fotsiny. Mamy a, tsy te hody antsony aho e. Ny foko anie mahatsiaro maratra mafy e. Tena mijaly aho. Ary mbola hijaly mafy noho izao raha mbola miverina any. Matirilo ianao fa efa misivy alina izao ka sady efa miantso mamanay. Tafandrimandry ianao a? Ie, misaotra betsaka mamy a. Ianao koa tafandrimandry. Ie, misaotra.
mbola tsy tonga ihany ilay zazalika iny ka andrahonanao kosa izy tamin'ny marainako dia tsy ody eo tsony izy zany ay se avy aloha koa any rehefa nonany amin'izay misy azy ihany ve tsy ody eo tsy misy afa-tsy ny ray aman-dreny ihany mantsy no mamelonako Robert za efa leo mihitsy amin'ny fampijaliana ataonao amin'ny Michel ka za nga mampijaly fa tsy tia hita azy tsony matsiko tsy tia hita azy tsony ianao ko maninona mbola manantena niverenana eo ihany ka sady amin'izay tamin'izy le namony teny iny niazakazaka ery ianao hamonjy azy sady nikarakara anazy tany amin'ny hôpitaly ka mahasosotra ilay tean'ny olona hoe mba ohatra izao hono ve ka tsy mahavita mitsabo ny zanany aza me tsara velatsia eo ianao Robert fidaroanao azy ato an-trano izao no tokony hajanonao io ny tena hitan'ny olona mba dia konina honona efa mpamony zanaka fa ngaza hitan'ny olona mamono azy manontany anao raha lisy kika Michel isan'andro io ve dia tsy horen'ny olona eny fa na dia mifefy tamboho be aza ny tranontsika maninona raha miova amin'izay ianao Robert lasa misy fiantraikanany amin'ny toetrany sy ny fianarany mihitsy ny tsy fitiavanao azy ka fa iova hoinona hony ahy ny toetranao sy ny fombanao no vai ny tare ratsy hony ane ka tsy azo ovainy fa ny toetra ratsy azo ovainy ary tena lasa be sermonina mihitsy ingainao zany raha lisy zany toetranao zany zao ny tokony iova fa mitady gredy tsy misy fijanonany mihitsy ka tia tsy fitiavanao any zanatsika tia mihitsy ny mandreraka be izy efatra amin'ny rahavavy zoko mba tianao ihany fa eny faravavy iny tsy mba mahita mangirana mihitsy zany ao marina mpanatony tany am-pianarany inona indray nataon'ity zanako vavy ny tenen'ny zareo fa nilatsaka be hono ny fahaizany efa sahirakirana foana hatramin'izay fa vao maika hono lasa niena be mihitsy tena ntanendro zareo ny antony dia ahoana ozy ianao inona moa no teneniko eo sa tianao raha ilasako hoe tsy tian'ireny izy ka lasa madiditra tsy mety amiko izany eritreritra ao zany raha lisy za zany no antony ditrany Michel io finina indray izao no teneniko anao raha lisy tsy mila niny zanakao iny miditra etontsony mazava fa inona ny antony Robert zay fotsiny ary andao amin'izay atory fa tsy tena tsy vakianao aloha mihitsy n'izay misy amin'ny Michel Robert iny ve tsy any amin'ny namany ihany fa matory ianao reny aza tsy miasa saina ka za ndray ve no ampiasa aloha sa lasa tianao indray iny zaza iny tsy hoe lasa tiako izy fa ohatrany tsy mety eny ane ty ataontsika ty fa inona moa no ataontsika tsy misakafo tsara sy mianatra tsara ohatran'ny olona rehetra ihany ve Michel tsy hitako tsony izay tenenina aminao Robert ka ka matory fa efa reraka ny tontolo andro izao zavatra iainako izao inona mahatonga mamilasa miresaka tamiko hatramin'izay ohatra n'ireny olona tsy fantany ireny efa ihany mba miresaka amiko kanefa resaka mahasositra be ny ataony eny efa leo fiainako hatramin'izay ndaka mantenako anava amin'izao toerako izao aingo no mpitehany ady lasa izy fa nahoana ary any misy miaina an'izao zavatra mandreraka be izao tsy mba tahaka ny olona rehetra mba manambola ihany ny ray aman-dreny kanefa dia tsy misy fiadanana maro anefa ny olona sahirana toa tsy miaina ohatra izao iainako izao tsy
mahita tory ahy variana mieritreritra ty fiainako mahanitra tena mahanitra na dia zanak'olona manan-katao azy Andriamanitra marina ve no mampimpisiko e tena honana e nahoana izany Andriamanitra izany koa no tsy fantatro loatra ka tsy haiko hoe aleoko mitady torimaso ka Michela manao mamy mitilo ny sakafo maraina anao e andray fa manina no aterinao aty mihitsy ny sakafo kory mamy a tsy aloha hoe tany amin'ny toeram-pisakafoanana ihany e ka izay nefa ela be noho ny sakafo e izany ve efa nanodondona ihany fa mbola natory be ngamy ianao fa amin'ny firy izao ry mamy amin'ny va sahady ve natory be angamy zako tsara fandrina avy moa ny sasany ka tsy atory be ka mahamenatra ilay matory marainako nefa ny tena mba aty an-tranon'olona mazotomana aloha e misaotra ry mamy a mahafinaritra be ny fiarahamoninareo ato voatiny iray fotsiny ve ny onanao tamin'ny olona tataminay dia hoe hitanao fa mahafinaritra be ny fiainanay fa nga tsy mahafinaritra arak'izay heveranao azy ny atao aminareo ry mamy fiainana miaraka amin'Andriamanitra ny tena mahafinaritra rehefa tsy misy an'Andriamanitra ny fiainana dia tsy misy tsirony mamy a te hiainana fiainana hafa mihitsy ahy e raha mandray an'i Jesosy ianao ry Michela dia hanana fiainana be da be te hiala ao amin'ny ray aman-dreny koa e dia hanangana fiainana hafa mihitsy mbola maratra ianao ka izany no eritreretinao fa mety tena maratra be mihitsy ny foko e nisy tovolahy izay nandratra be ahy ary tena nandratra noho ny raiko efa nampanantena zavatra mahafinaritra be ho ahy izy kazo diso fanantenana tanteraka ary mamy a Michela fa manino ianao e ary maninona ao azany ohatrany hitsoahano foana izany e laza ianao mandeha andry jaka tsy mila anao tsony a ohatra fa inona nataoko anao za ndray zany ny anontanitanina izay nataonao tany any amin'ny sipa mety isy karana iny ianao manontany e maninona sipa mety isy karana fa iza koa izany e asa za ndray ve no anontanianao an'izany nareo aza voateny ny fanoroka be ianao koa ty dia ohatra ny mampimeko za ve dia mampime anao ry jaka sa mahita olona maratra mihitsy no tena mafaly anao ianao ny kely loko tsy mba mandinika fa dia minomino foana ay minomino foana eko minomino foana sy tenin'ny olona any e olona iza ianao fiza ndraika lainga daholo ve zany reny teny mamy rehetrarehetra nataonao arendry jaka teny mamy ve no nataoko anao
ny hoe tiako ianao hoe tsy misy olona tiako no ianao hoe to ambonin'ny tany na dia ren'olo malaza amin'ny orona tsara metsika reny azy tsy atakaloko anao hoe oy e dia mino koa ianao tokiana koa ary sipa matsatso efa lany tsiro reny mbola betsaka ny sipa virytsaka tokinina tsony ianao hoe samy femba toetra anao no heveriko dia mba bandy amin'ilay ianao kay no pitehanao fotsiny dia narinao hitanao isilikome ao ampifaritra io raha vidiko io dia hoaniko rehefa lany mamy dia ariko hoe hitsakitsako tsy misy lako azy tsony mazava ay tsy mila tsony zany ianao ry zaka na hitomany kokoko eo azy ianao dia tsy rarako hoe tsy maninona e mbola ho avy ny falifatiko dia matatesa sipatsy rehefa azy fa miandry ahy e sipatsy misy lanasy mba hitany e maratra amin'ny fokory mamy tena rodotrodika ny alahelo so dia hoany amin'ny dosy aloha ianao e ie aleo andro kely aloha e avy eo amin'izay amita amin'ny valifatiko valifaty ie hovaliako daholo ireo olona nandratra ahy ireo olona ireo matso manelingelina amin'ny fiainako manakona amin'ny fiadanako sy ny anjara masoandroko dia inona zany ny eritreretinao atao ry Michela hovinoko ny anarana eto ambonin'ny tany ry mamy tsy azoko efa misy tetika nomaniko e fa aleo aloha anarery ho any amin'ny tosy vetivety aloha e raha fa atoroko anao misy azy inona ny teneniko amin'ny Michela tsy hitako izay atao efa lalina loatra ilay firy ao anatiny ka sarotra be ny manasitrana azy sy fangamo izany anasitrana azy fa ianao ry tompo za aloha mino fa tsisy zavatra tsy hainao atao izany matoa ny raha notany amin'ny boaty tamin'iny dia misy hevitra ao amin'ny fiainany fa hatreto aloha trazoko mihitsy ry tompo ny tianao atao ianao tsy miteny amiko fa avilanao enoko fotsiny tantarana ary tena maratra be izy o fa holazaiko azy izay ataony mavesatra atao boky e aleo za andeha amin'izay ry mamy tena misaotra betsaka anao tamin'ny fandraisana Michela alohan'ny andehananao aloha dia mba misy hafatra kely ty alefa sora fa mihaino ahy e misy olona izay ihany tena tianao tsy teherika fitiavana tsony ary mamy
eny raha ohatra ianao aloha dia mety hoe ekeko ihany fa ka ny fitiavana eto ambonin'ny tanany mitaky tambiny misy fepetrisa-karazany fa misy fitiavana izay ihany tena tsy mety lefy na misy zavatsarotra sedraina azy ary ny ainy mihitsy ny nafoiny porofiny izany fa izy izany olona namony teny izany ho porofim-pitiavana ary mamy izany ve tsy mitovy amin'ny tantaran'ireo olona namofo maro samihafa tsy namony teny izy ry Michela fa ny rainy mihitsy no nanolotra azy teo an-tanan'ny mpanota ka novinon'ireo ny fatsihany tamin'ny hazo fijaliana Jesosy ny anarany Jesosy hoe izany ve tsy ilay Jesosy nitenen'ny efa ihany angamba ka iny Jesosy iny tsy mahita fa tsy ny fahadisoako hoe mahita ny fahadisoana tokoa Jesosy fa minitsy mijery izy satria tena tiany ianao minitsy mijery ahoana tsy tiany very ianao ry Michela ny ao am-pony sy ny ao am-pon'Andriamanitra ray dia ny ahatongavanao hanana fiainana mandrakizay tsy miankina amin'ny olona manodidina anao izany fa miankina amin'ny safidinao ihany safidiko ahoana dia safidiko izany izao zavatra manjoa azao no fotsiny fa efa niara-maty taminao Jesosy ary niara-natsangana taminy sady niara-napetraka tamin'ny tany an-danitra tena tianany ianao ry Michela na dia faran'izay tsy mendrika azy tsy haiko ry mamy aleo aloha handeha ka veloma ianao dia amin'ny latsinainy indray mihaona eny ary velomana amin'ny dadanareo sy mamanareo any ie nandona be mifoky ilay zavatra nytenenao mamy ateo tia ahony Jesosy meny fotsiny hoy ny ahy dia vita meny fotsiny fa iza marina ary izany Jesosy izany efa ela ny nahafantarako fa teraka tao an-tranombo hono izany ary ankalazain'ny kristianina maro izany fahatongavan'izany rehefa krismasy tadidiko tsara rehefa andehananay any am-piangonana ireny manao arbre de Noël manao tantara tsangana kely maneho fa tonga tetỳ tany izany Jesosy izany fa hatro ihany ny fantatro momba azy fa ny ankoatr'izay baharaingo amiko fa ity zavatra milazainy mamy no vavao amiko sady ohatra ny nanindrona ny foko ohatra ny mety amiko izany Jesosy izany tena mila n'izany fiainana izany tea lala bebe kokoa momba azy ohatra ny miala tao tsaiko ilay resaka valifaty teo fa maninona ary Michela, fa taiza ianao? Mbola tany amin'ny namako ary erineny dia izao vao mody? Eko, misy olana anga? Sa lasa mivaky loha amin'ny fiainako indray nareo? Tsy izany fa reninao ne izaho mararo ny foko raha toa ka misy mahazo anao ny ambadika any. Efa tire ary neny fa aza marary fo amin'izany ianao sady tsisy nanao inona koa tany fa sipanao anga zany lazainao fa namanao izany efa hoe namako fa tsy sipako izany fa neny koa izany
namana lehilahy ho sa vehivavy ataon'neninona nefa izany e mba tiako ho fantatra fotsinyko mpiara-mianatra aminay re tsy te hody aho fa leo be dia netiny tany aminy sady tovolahy mahafinaritra be izy dia tena tsy nanao ninninina anao tokoa ve za mpiara-mianatra aminareo zany lasa niova be rineny izany a lasa be adikadina nefa taloha tsy mba miresaka amiko izany ka tsy vaky loha aminao indray aho zany sa efa te aleo tena sady ianao raha nieritreritra omaly dia efa izay mihitsy te aleo tena mihitsy aho e leony amin'ny fiainako ato an-trano ato a tsy misy tsiro mihitsy fa gidrakidra lava olona monjomonjo ny miara-monina amiko kanefa ne raha ny amin'ny sakafo sy ny akanjo dia dakana fotsiny dia raha hipetra-drery zany ianao dia inona ny velomanao ka sa anao mpivaritena rehefa izay ve moa mahavelona inona ny olana kanefa efa tsy amin'izany tsony ny eritreritro izao e efa misy zavatra mahafinaritra mba tiako hidirana lalina izay ay mahalala mody ihany rehefa noana naninona zao raha tonga dia nilendrika tany fa tsy miverimberina taty intsony ok zay ty vavanao memenina foana ty Robera avelao izy teny izay tiany tenenina ary neny a tsy maninona izany e efa vita vaksiny amin'izany aho e izao niteneniko anao ry Michela raha mbola tsy afaka bakeo ianao amin'ity taona ity dia tsaroa izao tsy manam-bola ampianarana anao intsony aho ay tsy maninona raha izay koa nieritreritrareo e tonga dia asa raha izany mahazo mitady asa teny izao koa ianao hoe no dia efa ratsy be ireo ve dia mbola hisedra baka ihany avelao izy akabaka Robera tsy hainao na ho afaka izy amin'ity ary inona moa izany ditranao izany ditrako inona tany ampianarana manala baraka ray aman-dreny fotsiny inona moa ny diranareo amin'izay ataoko any ampianarana any e nareo raha ohatrany tsy mahita fa tsy ny ratsy ataokoko fa ny ataonareo tsy hitanareo mihitsy ianao mihitsy ny zaza tsy misy ilana azy iza moa mila e kanefa rehefa saika maty a dia nikoropahanareo menakavy ihany tsy naleonareo ve za maty amin'ny fanafody nohaniko tany e tsy misy mpanelongelona tsononareo amin'izay za mantsy tena matsiaro tsy misy dika mihitsy e tena tsy misy dika mihitsy ianao e kanefa za mihiny fa Andriamanitra nisiko teto tany ti ahony izy iza koa ny mba nandrenesanao an'izany izay namako izayko taloha ny eritreritra no fato noho ny ratrapoko fa noho ny mahainao fa misy olona ty ahy dia toa lasa tiako miaina e na dia mahasositra be aza ny ato an-tranoko ato ti ahony Andriamanitra na tsy mendrika azy za e fa tia zazy ity ve mifoka zava-matomelona no lasa mirediredy eo e sa nitsondromin'izany namanao izany drogy tany ianao angamba ilay fitiavan'Andriamanitra nitsondromany ahy fa tsy drogy velively ry dada ary lasa niova ahy e aleo za hamonjy ny hevitraniko sa mbola te hiresadresaka amponareo Michela menara tsara fa tsy maintsy afaka ianao misaotra betsaka rery neny a mbola ho tezitra amin'ny zanakao ve ianao Robera asa fa inona ary nampiovanay mianakavy tampotampoka teo e ohatra ny lasa nisy rivo-bao voantsoko izany
lasa nanginginy izany ho any havako hoe fa inona ny mahalasa ny eritreritra tsy misy zavatra eritreretiko izany Lisy ka maninona renao tsy miteny tsy mivolana fa inona no eritreretinao ho tenenikeo ary ka nandritra izay fotoana tsy nahitanao amin'ny Michel izay dia lasa tsy be teny tsony ianao fa hoana fa nga moa za tsy maintsy hiteny foana aminao mba tsy misy ambarako indraindraiko dia gaga aiza ianao taloha isaky ny mahita amin'ny Michel dia minaonao ohatry ny loha tapaka ok zay Lisy fa aleo atorika tsy misy atoriana koa ianao eny azoko Michela, manao any ianao? Salama. Ary to lasa niova izany ny fahitako anao? Niova ahoana koa? Tsy dia malimaly kendrika toy ny taloha? Hey, tsy tsara ve izany? Tsara ka, fa nahoana? Dia tsy haiko na za koa aza gagako na mahita anao aza lasa tsy dia mahasositra sa ianao tsy be sermonina be amiko manjary nahafinaritra taminao fa be sermonina nga za isan'andro isak'izay mahita ianao dia mitsikera amin'ny fiainako foanako sa tena niova marina ka tsy mahita tsikerana eo amiko tsony ianao sa tsy evaha ianao fa niova tokoa ve aloha ianao sa lasa nisy mipika tany amin'ny lohanao tany za aloha tsy niova fa efa ohatry ny isan'andro ihany fa ianao angamba no tokony tsapy saina tsy marary saina fa lasa tiako fotsiny no miaina ay fa oviana hono tsy tianao miaina hatramin'izay ka rehefa maheno aho hoe tia Andriamanitra dia lasa manana fanantenana fa tena Michela marina ve tia manoloana ty sa hafa mihitsy fa ahoana lasa miresaka mahakasika an'Andriamanitra kanefa taloha tsy te herika an'izany mihitsy niova fo ve ianao ry Michela? Tsy haiko tsy fantatro izany fiovampo izany lasa mpivavaka ko tsy mbola nivavaka fa ny sainany amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany fotsiny ka aza mandainga aleo aloha andefa tsy ianao nga ino azany na dia anazava be eto aza fa inona ary nanova Michela ary tonga dia hita miariary hoe niova izy fisaina ny fitiavana an'Andriamanitra fotsiny nono dia ampy manova azy fa ahoana koa ary izany tsy manao ninina hono dia hiova fotsiny eo tsy misy an'izany rangaha manao mamy Michela manao ahoana ianao inona ny vaovao tena te halalan'izany Jesosy izany amin'izay ary mamy izany ve tao anatin'ireny fotoana andresantsika ireny dia niova tsapako izany inona ny niova ry Michela miala tato anatiko ny toe-tsaina te ho faty sy te hamaly faty ny olona izany fa izao te hiaina fiainana hafa mety amiko tsara ilay Jesosy ny teninao tamiko iny ao raha fahatorikanao ny lalany Jesosy
Robera ianao ve tsy mahita fa lasa niova ny endrika ty zanako ty zanako iza fa i Michela lasa miramirana foana zany izy aiza koa izay miramirana foana eo fa masinao ve boky jereo nefa mahafinaritra ery mijery azy sa hoanao ianao tsy hitako izany Lisy jereo tsara fa tia tamin'ity izy fa inona no mahafalifaly anao ry Michela andro azy sara bulletin neny dia ahoana noty ratsy ve dia mampifalifaly anao toy io tsy misy noty ratsy zany ry dada asa ho aty hoe jereko zany itoryneny nahazo moyenne ve aleo ianao mihitsy mijery azy sao dia verinao fa mamorona eo aiza hoe tena anao ve tia bulletin tery Michela jereo tsara le anarana ry dada io tena tsy mampino tia notinao ty ka tsy mino ve ianao ry dada tsy mino ve ianao hoe zany nahazo moyenne ka 6,75 ny moyenne anao farany teo dia tamin'ity nahazo 10,41 zany ve tsy osika ahoana moa no ahafahako manao osika amin'io ry dada tsy misy mitakosina io na dia ray aza afaka manamarina ny ampianaranay koa nge ianao raha tsy mino inona moa no tokony hanamarinana an'io any ampianaranao aleo ny baka no hanamarina an'izany raha tena fahaizanao io dia ho afaka ianao tsy maintsy afaka ianao ry Michela amin'ity tokony mihitsy efa intenina anala ve dia mbola tsy ho afaka ihany efa avendranana diso tafavoatra raha izany no mitrangako tsy ho verimaina tsony ty taom-pianarana ray manontolo ty ry dada sineny Andriamanitra no hanampy amin'izany fa tsy mifahaizako akory no ahazoko an'io baky io zao raha afaka baky io ianao dia hoentiko any amin'izay toerana tianao hitsangatsanganana zay tena marina ve zany ry dada ie ary maninona ho aty dada sineny niova be toy izao niova ve zay ie lasa tsy dia be kitakita be amiko tsony sady lasa tiako be koa nareo fala satria nareo nataon'Andriamanitra ho ray aman-dreniko satria koa raha tsy teo nareo ho ray aman-dreniko dia tsy niona tamin'Andriamanitra za koa nefa nametra-panontaniana an'izany hoe fa inona ary nampiovanay tampotampoka teo ny fitiavan'Andriamanitra ary neny tao anatin'izay telo volana nandalianako an'izany izay no nazapako tena nanova dia nareo koa ngamba voakasika izany na io rainao io aza mba niova tena nahagaga fa ngamo reny zavatra nataony dada reny fa na inino izy neny ka sa tsy zany ry dada tena marina dia zao reto laha tokana ary ny zoko vaviko rehetra dia tena nampijaly anahy ka ohatrany lasa tsy tiako izany le mananjanaka vavy ay vao maika vavy diny be zao no zanako dia mahagaga tokoa ne izany fifandrifian-javatra izany tsy fifandrifian-javatra izany fa izay misy ny fihevitran'Andriamanitra ary neny mba hanasitrana ny fo maratra rehetra misisika be koa izy zany tsy misy hijerena valin'le baka mihitsy efa manahoandry manahoana efa nahita ny anarandringa andry io misisika be le izy dia tsy hita mihitsy ny tena moa ty fohy keliko aony anaranao zany ve ie io fa malaladalaka amin'izay dia jereo hoe afaka marina misaotra ny Jesosy ary Michela ahoana
tsy ao akiny anarako a. Tsy ao efa tena nijerenao ve? Ie, efa nasesiko daholo ny mention passable fa tsy ao e. Andray ary sao dia mba ao amin'ny mention assez bien kosa azy za ve dia azo an'izany mention assez bien izany ozy indri rehefa Andray isan'ny mahalalako fa jereo ihany aloha kia. eny ary ao ary mba ho jereny e. Oay, io ny anarako nahazo mention ve Andray kaka fa gagany tena jereo tsara aloha e. Anarako ve io tena fahagagana be amiko, tsy naposiko, tena tsy naposiko marina e. arabaina loka izany dia ndriko ki arabaina dia eny ane samy tonga ny antanjona kendreny avy. Andriamanitra mahalala izay mahasoa rehefa avelao izy no hitondra amin'ny fiainantsika any amin'izay sitraka ny fony e. Marina izany. Michela, mamy afaka ve ianao? No mifahasoavan'ny tompo dia afaka soma tsara. Arabaina izany e. Misaotra e, ary ianao? Afaka baka ihany koa ka. Sady nahazo mention assez bien. Izany tena fahasoavana be mihitsy izany ry Michela, arabaina ianao. Ie, misaotra betsaka. Ary Eva? Mba nitahin'ny tombo koa ny anabavinao dia afaka soma tsara e. Tsara izany. Fa nga mpianadahy nareo? Mpianatao amin'ny tombo re Manahoana Michela? Oay, njaka manahoana ianao? Efa fantatro hoe tsy maintsy hijery valina baka ty zao ianao tena andrasako tery alavitavitra tery dia hitako fa afaka e. Ie, afaka dia arabaina izany e. Misaotra. Ary hitako koa fa aniova be, tsy takany taloha. Efa maty ny Michela taloha iny e. Efa Michela vavony manoloana anao izao ry njaka. Ary Michela tsy mitana rahelo aminao fa mamela ny fahadisoanao tamiko rehetrarehetrarehetra mihitsy. Zany mbola tsy nangata-pamelana taminao mihitsy. Fantatro izany ry njaka fa famelan-kelo ka nataoko tonga aloha e. Tsy tezitra aminao ahy e. Michela, fa inona no nataonao e? Nataoko ve? Nahatonga anao niova be toy izao. Tsy misy ninona nataoko fa noraisiko fotsiny ny fitiavan'Andriamanitra e. Fitiavan'Andriamanitra? Ino mantsy anao. Fa inona ho amin'ny mahatonga anao hijery aty e? Tsy haiko fa ohatra maninona nanao andreny fetsiko taminao ireny e. Ainy famelanao izany no tonga loko. Naratra be ny foko tamin'ireny fa efa sitrana tanteraka izy izao noho ny fitiavan'Andriamanitra ry njaka. Tia izy e, ary tianao koa, na dia tsy mendrika an'izany azy ianao e. Na dia efa nitsangatsanga be aza ve za? Ie, ny fitiavany ianao tsy miankina amin'ny fahamarinanao fa na ianao io fara izay ratsy io aza dia tia foana satria ny aloha fisianao fitiavany. Tsy napoziko araka anao vakansa toy izao sika telo mianaka koa. Mahafinaritra ny tompo e. Hafa mihitsy ny ilay fiarahana ohatr'izao e. Teo aloha dia ohatrany dia tena hoe samy maka ho azy izany daholo. Tsy mba nisy fifandraisana fa dia enatr'olona fotsiny no anaovana ny zavatra rehetra. No ilay ratra-pony anton'izany rehetra izany e. Izao vao tena tsapako hoe sitrana. Nahazako azy e. Dada sy neny andao ilalao ranomasina.
toy loazanareo miresaka fotsiny eo ho avy izay e ka hiakatra eo ihany ane ny ranomasina rehefa avy eo e andao robera andao e na raha nareo teo fo maratra tantara mitohy nosoratany Entsora Manamahefa ireo nanomena ny tantara Landivola Michel Arandriambelson Ony Saturne Antsara Solonjatovo Taina Rafonson ary Tanjona Rasafindrakoto nandray feo sy nanatontosa Taina Ravonson